Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa no anoizatsika ny fampalaram-baovao amin'izao alina izao miroborobo fatratra ny fiara-miasa amin'ny ben'ny tanàna Talatamaty sy ny filan-kevitra munisipaly ao an-toerana. Vokatra izany dia ahazo toeram-pitsaboana an'ireny sy ny zaza indray ny komuna Atsihoatsy. Arahoatra ny fanazavana ato anatin'ny fanadihadiana. Napetraka io maraina io ny vato fehizoro ny trano fisaboana tokana ho an'ireny sy ny zaza ao amin'ny komuna Talatamaty ka ho fokontany Maibahoaka ary ao anatin'ny faritry ny sekoly fanabeazana fototra no ametrahana izany. Fiara-miasan'ny komuna Talatamaty izay tarihan'ny ben'ny tanàna Radora Zavindratsimba sy ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly Ramatoa Jacqueline Delmotte amin'ny fikambanana vahiny Enfance Espoir niorina ny Frantsa no nentinanana izao fototra vaovao izao voaorina eto Maibahoaka izao. Ahitana efitra fitsaboana telo lehibe izy io izay ahopana amin'ny fitsaboana ny aretina mahazo indreny sy zaza. Ity fikambanana vahiny ity no miantoka amin'ny fampitaovana rehetra ny fotodrafitrasa. Noho ny fatsapanay fa tokony misy fotodrafitrasa ary ity toerana ity dia efa ela no efa nandinay ametrahana fotodrafitrasa ohatr'izao. Atao hoe tsy sesy be izy fa mbola atao hoe topo fitsaboana fotsiny aloha zay no atao an-tsaina ary rehefa zoina izy ety amin'ny faritra na eto Talatamaty dia betsaka tokoa artistikely izay andadiny ny fahasalamana ary mandalo matetika ao aminay ary fantatray izany zavatra any mitakotra izay ataon'ireo tokanaiky ny fahasalamana eto amin'ny Talatamaty ka rehefa nanolo-tanana ho anay ireo tonga mpamatsy voly ireo dia tsy salasala izahay ary isaorako manokana eto ny lankevitra zahay mampiseho fiara-miasa tokoa amin'ny ben'ny tanàna ary zay polofo anankiray vaingana zao tianay anehoana fa miara-miasa ny ben'ny tanàna sy ny mpanontsaina satria raha sakana ny mpanontsaina zao zavatra zao dia tsy afaka nanao inona ny ben'ny tanàna. Miara-miasa akaiky ny komuna Talatamaty tarihin'ny ben'ny tanàna Razafindratsimba Rado sy ny filan-kevitra munisipaly ao an-toerana tarihan'ny Ramatoa Jacqueline Delmotte ho fampandrosoana ny komuna manontolo. Mbola sehoany izany amin'ny alalan'izao fahazoana fotodrafitrasa izao atao fampiroboroboana amin'ny fahasalaman'ireny sy ny zaza. Ity toeram-pitsaboana voaorina ity dia natao hanampy isa ireo CSP2 efa misy ao anatin'ny komuna. Na izany aza dia tsy natokana ho am-pona eny manodidina ihany io toeram-pitsaboana io fa azon'ny rehetra andehanana. Aritra efa bolana ny asa fanondrinana azy.